ny radio fermaneo anao amin'ny tia alaity indray azy ny fizarana fahatelo amin'ilay antia tantarana mpitonana lohateny hoe Ivola sanganasany Simone Menjanahary. Ireo anome aina ny tantara i Angeline Mampitony Oscar Yancha Lalaina niaraka tamin'ny Boazy Jona Odilon ary ny mpanoratra nandrindra sy nandray feo Odilon Rafalmanana tompona ndraikitra sy mpanatotosa Simone Menjanahary. Fa le professeur ve tia jano taxi ty tena izy iny fa ino ary nanton'izao fa taiza foana anao raha agnaty ny zao vao tonga animba amin'ny asako mihitsy ianao a tratry ny sifidy ny atoko tsy anaiky ny ampanaovina ho asa toy izao tsony amin'ny sisa ianao indray no miseho miakatra nefa ny fitaintainako aminao azy efa hamono amin'ny tsangana everinao fa moramora ny azo ara ohatra misy mahatratra sy malala hoe tsy ato ianao tena tratra ny tsy azo anoarana e voatery ny afona mihitsy aloha saitra tratratra zay le namanareo koa zany tena bandy fatitra aby saitra izandray zany ovinonjalako rehefa vita ny asa nataonay fa inona koa ny dikan'izany ka navoaka ovinona mihitsy angamba fa tsy hiaraka amindrala zany raha fahalalako azy so ihany aloha nisy an'ity basy nomenao aty fa ratsy zany de tena matindrala midera ty aloha sao misy mahita eto aizaka alina no nalefa de raha iandro sy tapony vao miverina ty zaranao aza mba tafaverina ako nifatinao sao tonga teo tamin'ny lahady amangy anao de tsy nahatratranao zany ve de ahoana ho ianao tsy maintsy namoron-danga hoe nisy asa nataonareo tany tsy afaha ay tsara zany ka tena reraka loatra kosa aloha e avelao ambaka aina kely de aiza zao ny anjaranao anontany ho andrenina manareo fa tena tia mamely reny a le ranga ty tena efa ho lasa tana mihitsy midira makany aloha fa ho hiteo ihany tony eny ary tompoko ho hiteotsika tokoa ny toiny inona no tiana olazaina amin'izany fataro e taoko ianao no naniraka tena tsy mazava amiko mihitsy zao fanjavona ny zanako zao a ahoana no anjavona fotsiny eo ny zanako ary tena afony androm-piainako aza ny tsy fahatako ny zanako ry Tovanina tena marina ka ianao ane ny teto hoe ianao no nanaoko totoa ny fitezana azy tsy marina zany ry Tovanina ahoana moa no asahina ho andao azy rery tato tokotany zany ve de tsy tandrevaka aminao hoe mbola tsy milady aminao alalatina fa zazany rahantsika namboatra iny tandremo ka hoe verinao fa namidiko indray zany ny zanako asa aiza ho nafantarako an'izany efa tsy rariny koa zany ry Tovanina mangina anao fa tsy ilaiko manohy intsony e sady mbola iantsolo zao Allô ahoana ramsea anahoana ihany efa tafaverina nga le njah professeur ie efa tafaverina omaly izy fa ahoana ohatrany misy zavatra mampanahy ahy fa tsy zany mampanahy ahoana nanjavona tsy hita ny zanako a ka inona ny fandraisany zany ka sao de ny zanako nalainy zalahy mba hevitra tsy mitombona koa zany misy Tovanina inona no ilazanao fa tsy mitombona e inona zany no nahatarany fahatongavan'ny lery raha ny fanazavany de tao hoe saika tratra ry zalahy izy ary zany miresaka amin'ny Tovanina zany ary ohatra miresaka hafahafa nery zareo zany andraso hoe hoeniko avy eto zao a antanio tsara zay nalehan'ny zalahy somba ny zanako no nataony zalakidinapinina any raha ny filazany tamiko aloha de tsy zany mihitsy enjana be ane io professeur io fa so mijery azy ao amponja ao ianao de hoe malefaka io aketo aloha tsy de tazako zany zany ary izy navoaka efa ora ihany sy tapany vao tavaverina de ahoany zany tena miresaka ny mahery mihitsy ry zareo zany raha ny fahenoko azy a fa izy ary zany miresaka amin'ny Tovanina zany misy zavatra fena mihitsy ve ny momba ny mahery e izay fa leo mihitsy aloha miona rehefa avy eo tsy milamina amin'izany mihitsy ny saiko sady antanio sady adio tsara mihitsy ny antony nahatarany lery e mino aho fa lery na vita nangalatra ny zanako iny ary fanontaniako izy rehefa avy eo ie de mihaony sika any amin'ilay toerana mahazatra amin'ny efatra tolakandro inona re no ataoko hoe tena misy zavatra hafa iarany amin'ny olo-kafa mihitsy raha zany a aleo modo diako tsy fantatra aloha fa iza le olona andresaka taminao teo mpiara-miasa amiko de inona no ataontsika ry Tovanina iandro fotsiny vokatra ny fitadiavana ataon'ny mpitandro filaminana ve ka afaka hanao inona mihoatra an'izany anefa sika
sao mba misy namanao afaka hanampy atsika any ry Tovany? Efa betsaka ny natsoky sy manampy atsika any. Amin'ny efatra ary zao mbola misy namako nasaiko nanao renseignement any. Ataovy leto izay fomba rehetra mba ahitana azy angana. Raha nananahery anao an'izany ve ahy tsy efa nataoko izany e. Izay aloha fandeha asa efa mirora sasany zao. Tena ho arahiko ty ataoko izany olona miona aminy amin'ny efatra izany. Monsieur le professeur, misy tadiavanao anga? mifazy aleonao fa iresaka tika. Miainanao ary ahy? Lazao azy izay marina. Taiza marina ianao nandritra ny ray andro sy tapany iny. Ka efa nambarako anao ny marina ka inona indray e? Aza anaovanao valiteny toy izany aho a. Oranga tia. Sao everinao fa rehefa mifonjato aho dia ho aombaninao azafady a. Ka taiza ary ianao e? Izay marina lazaina amiko. Efa nambarako anao. Rehefa tsy mihina anao dia anontany andrenina manao reny. Ohatrany tsy mifanaja anie tsika izany e. Fa inona nefa no anton'izao fanontaniana apetraka ao amiko izao e? Ka nisy nakankery noho ny zanako Tovana niarana asa taminao. Ny zanany ve no misy makakeriny dia izany ho anontaniana. Sady mendrika azy koa izany e. Amin'izay samy tsy manana. Le rangaty ve fa lasa dala? Tsy haiko na zana ianao. Ny zanako Tovana ve nisy nakakeriny dia izany ho anontaniana. Ka ny fanandrify tamin'ilay nivoanao iny le izy. Akalaza ho any amin'ny gazety any ary e. Fa i profesera Mahery izay migadra Tiaponja no nakakeriny zanaka ilay mpanao aferatolam-paty gaigilay atao hoe Tovana. Dia ho hitanao ny toyiny. Na za mitompo ny sazoko ato Aponja, na ianao hiala amin'io asanao io ka isoloa Tiaponja indray. Tena tsy misy ilaina azy ianao. Amin'izao aloha dia izay. Vatsy kosa ilay ianao. Fa hay moa fa kalala ianao sy le hoe ity Tovana ity. Tsy aferanao izany. Izay fitaonao ny sasy eritreretiny. Manomboka mazava amiko ny ampahany. Na ny tranopetrahany izany aza sady tsy hitako ny tsy fantatro. Ka hoana no ilay zanany fa zanaka kakeriny zanany. Ary avelao koa aloha akaina fa tsy misy idirako izany e. Lazao azy rehefa miaona nareo vao manomboka hono hoe fa ny maneza be mbola ho avy. Ary ao amin'ny lac Grande Mélis izany no ionany amin'izany olona mifanao fotoana amin'izany. Iny fa liditra. Aleo koary aho mba hiditra. Efa noezahako somary novaina ihany koa ny fomba fitafiko sy ny endriko. Iny fa namonjy an'ilay latabatra efa misy olona mipetraka. Io izany ny fanao fotoana tamin'ny Tovana. Ary ohatra olona efa hitako izany a. Iza re io hoe zay vao tadidiko. Ay le mpiamina eny amin'ny fonjana ndray anay tamin'ny fotoana namangiko any Mahery. Tena izy mihitsy io. Fa inona izany ny fandraisany zareo? Aiza ve koa efa efatra taona teo aorian'ny nigadrany Mahery dia mbola misy fandraisana ihany zareo? Misy zavatra hafa mihitsy izao ka. Avingese e. Ao mba omeo lasopy spesialy anankiray ao a. Dia asay fikarakarainy namany se. Ty misy zavatra kely omeko an'se. Dia hitan'se mba somary enomo ny resaka ifanaovandreo olona reo e. Aza mise omeno izay resany rehefa ny se a. Vadiko mantsy eo anankiray io fa aza manase. Mandehana ary dia rehefa aveo a. Izay ny tena nitadiavako an'se. Tena verany eny zanako rangaty e. Mba enjana be koa izy izany a. Efa nanontaniako aloha nga profesera fa tsy mitombona hoe izy no nakazy. Enjana be ane ho ahy iny mantsy an'se. Ary tamin'ny fotoana ny voany indrindra no naveriny zanako. Aza adinony se fa vadiny le reny io lasako io e. Aiza no ahafantarako izay ho valifatiny. Raha ny resaka ny fanaovanay aloha ohatra ny tsy hitany izany. Dia mba ahoana nefa hoy izy rehefa nanontany se? Vao manomboka hono fa mbola ho avy ny maneta be. Sady mimena le rino miteny an'izany. Ka raha izany ane no izy izany no nangalatra azy. Izany ve dia tsy vakiana fotsiny amin'se? Hitako aloha hoe tsy nety ihany namoantsika azy iny. Nareo mihitsy no miveraverako. Efa hoe avy dia vonoy raha vao tafavoaka. Zao lasa miteraka olana indray. Za aloha mino fa le ry mihitsy no nahavitan'izao sady tsy mamangy azy ihany koa ane le zazavavy hoe mialy e. Tsy azoko. Ie. Hitan'se zany mila manova tetika isika amingorana an'ireo olo ireo fa tsy sovako barara amin'izany eto a. Aleo ary aloha dinena izay anaovana azy. Ko maninona moa raha omena sakafo misy poizina dia izay dia vitany le ry e.
efa mba nieritreritra an'izany koa aloha ahy. Aleo ary aloha iafara amin'izay ny resaka fa mbola maitsy aho. Iny misy 500 000 ho an'se dia aleo mipatitaka. Tandremo ny vava tsy mahatana secret Eny ary. Tena mbola misy ifandraisany mihitsy Dovanina sy le lehilahy mpiandry fonja iny. Ary raha ny resaky le tovolahy tao amin'ny hotely dia toa hoe mikasa mpamono any mahery mihitsy izany Dovanina. Izany hoe afaka mivoaka ty ivelany fonja izany izy. Avy dia ho anontaniako iny raha vao tonga eo. Nefa sao tokony iarahako moramora eny ihany aloha izay fandehany. Sa anatriva izany dia hoy mahery no naka ny zanakay Sarotra inoana nefa izany. Tia havita an'izany mihitsy izy ka. Zay ve le tsela vao tonga nefa ny andro ty efa misivy alina. Ka ampilamina ny sainao ary ve lalatiana ny tsy fahitana n'ity valina kely zao. Sao efa ho very tadidy ary tianao ka tsy mahatsiaro tsony hoe tsy hita ny zanatsika. Ka ianao ho ve izany mba nahita vahaolana nefa? Efa manamafy ny fitsaroana saingy hatreto aloha mbola tsy misy mangirana. Ho fahaty any ihany ny zana fa asa miteniteny foana ianao hoe tsy misy maty zany eo lalatiana raha mbola za koa ny za. Ny vava mipopoka nefa tsy hitako akory izay vitanao. Ho hitanao eo zany ny zanako indray tsy avelako ho viravirainy zalahy zany koretsinonako. Nga efa misy olona noahiahinao any? Misy ihany fa mbola mila pirofo tsara. Fa izy zany Dovanina? Tsy misy idiranao zany ny zanakao tongako eto ny zava-dehibe. Sao anao tao fahatahany any ary. Fa inona nefa ny tianao lazana amin'izany? Tsy misy fa mba miteny fotsiny aho. Ohatra mitady andakinako ianao zany aiza ny sakafo fa tsy lozanao mila vaniny eo. Fa inona koa zany zavatra mahazo anto lalatiany izany. Za ty vao mba mieritreritra hoe iny zazy iny no alaiko akeriny anaovako falifaty. Nefa izany ny zava-misy. Tena mba tsy naposy indray izany. Monsieur le professeur. Ahoana menanao sao adinao ary fa alahady androany. Dia maninona say fa tonga ho abavaka ry mopera. Asa mba mifanalika kely alefako miverina ny vadinao rehefa tsy ho vanginy ianao. Ary dia efa mampitandrina anao tsy ho be resaka raha manontany tsy nahatratrarina anao tato tamin'ny alakamisy izy. Eny resako tsy adala. Mahery, manao ny ianao? Izao mbola hitanao salama tsara zao ela indray zany sa fa ngatsy mba nolazain'le mpiandry fonjiny taminao fa tonga namangy anao tetya tamin'ny alakamisy fa tsy nahatratra anao? Ay tokoa moa. Nisy asa tsy mety nataonay indray ho ny tany tsy fahatany dia nandeha tany zay. Kosa koa aza mba nodomaina tsy nahatratra anaoko dia nanahoana aloha ny fahasalamana Miezaka ny ho salama fa marary anga ianao? Ka iza moa ry voary no salama ty anaty fonja ty. Ka ireto ary aloha misy sakafo noentiko anao Eto ty ary. Dia mba manahoana ho ny volan'izay? Any izy ihany salama tsara sady araka ny lazainy dia mety haharitrenim-bolana tsony hono ny stageny any Fa maninona? Toa hoe ny akselerena hono. Mono ity zava-misy eto amin'ny firenetsika ity dia nasaina niverina daholo aloha ireo mpitandro ny filaminana any ampanaovana stage. Fa inona ny zava-misy eto amin'ity fireneny ity? Inona tiana ho lazaina amin'izany? Ka io androm-panjakana mifanongana ioko. Zay zany mahatonga ny fanamafisana ny fampianana ety amin'ny fonja. Manahirana be tena verevitra ny vahoaka. Ny fiainana mbola tsy tafarina nefa zao mitady iseho zao indray ny krizy vaovao. Sy avolao koa izany ho any fa inona ny vaovao ankoatr'izany? Tena misy vaovao ary izany mihitsy nandehanako tetỳ aminao tamin'ny alakamisy fa tsy nahatratra anao Lazao ary fa mihaino anao Mitiasa ny sambotra anay sy mialo hono le Dovanina. Ahoana? Ary manao izay fomba hamonoana anao koa. Ahoana tsara hoe ry voary? Izany lazaiko anao izany Fa iza ary taiza no nahinonao an'izany? Enoy tsara ary ny sakafo tao amin'ilay hotely anankiray fisakafoanako eto Andrenivohitra mpiambina fonja sy le Dovanina io. Tamin'izany no nandrenesan'ilay tovolahy mpanolotra sakafo niresaka ny fanaovan'izy ireo fa mitiasa ny sambotra anay izy ary manao izay fomba hamonoana anao. Inona nefa hono no antony? Ka naman'le Dovanina anie izany io mpiambina fonja io dia mitantara any aminy sy manara-maso izay olona mamangy anao. Tena mety ho marina izany. Tena marina izany fa tsy hoe mety Fa zaho aloha tsy ho azony amin'izany mihitsy fa ianareo no mampanahy Mahery miaino anao mba le fahasolavitra ny saina. Ny sakafo hoaninao ry zareo nie no mikarakara azy
dia sanatria sindry zareo pozinao dia ahoana maro zany saingy matokony rato amiko tsy ny fiarovan'andriamanitra ary voary olona tsy nanao ratsy any zareo ny ahy ka na izany aza aiza no ahafantaranao izay ataondry zareo any amin'ny sakafonao any io ny tena mampiasa saina nefa za koa tsy afaka ny anatitra sakafo anao ety isan'andro zao ry voary tsaronao moa ilay tenao tamiko hoe aza mamaly ratsy vaoka ho an'andriamanitra ny famaliana tadidiko tsara zany mahery a ka maninona ianao no mitady tsy tokony fiarovany ny tena marina ry voary ianao misy aza zao no mampanahy ahy ka efa mezaky ny mitandrina ny ahy izay zany midika an'ilay namoana indray aly iny fa inona ny nampanginanao vetivety teo e tena lasa amin'izany vaovambaranao zany mihitsy ny saiko inona ny mbola mahatonga ny dovanina mitiatsaka ny aiko sy nainareo sy mialy ka mety nolazain'le mpiambiny io azy hoe namangy anao tety mialy marina zany satria tamin'ilay fotoana namanginy aty ity iny dia somarina nahadiady ny momba ny mialy izy hitanao zay fa vaovao eniko tamin'io mpiambiny io ihany koa hoe nisy nankakeriny zany ny zanak' zareo zanakiza zanak' tovaniny io fa ho zanak'izy indray mba tsy azo koa zany no alehany rehefa be afera loatra ry voary zany io dia oviana hoany zany to hoe tamin'ny alarobina alakamisy angamba fa inona koa ary ny dikan'izany manomboka mamaly any amin'ny zareo ny fahamarinana ka maninona no tsiry zareo lehibe no atao amin'izay anaovana azy fa ny zazakely tsy mana-tsiny iny no alaina keriny zay zany raha tafavoaka tato aza mbola iampo zany za indrainy ianao a ka ny olo ratsy toy ireny koa raha tsy misy zavatra mahazo azy dia mieritreritra fa mety foana ny ataony rehefa voakapoka indray mandray izy mba mety isaina ihany andraso aloha fa ivola mihitsy tia miantso aty allo manahoana ny zanako salama tsara ry mama fa ianao no manahoana zao salama tsara mitaintaina amin'ny zava-misy samihafa eto Madagasikara zao e fa inona daholo zany mampitaintaina anao zany nefa betsaka re anaka tsy ho vita resaka amin'ny telefonina daholo na izany kosa aza ry mama mba mila kalma ihany fa mamangy any dada nga ianao zao ie ady tokoa fa efa ho tapitra ny fotoana famangiko mba omeo any dada vetivety ary aloha ahy manahoana ianao anaka salama be manahoana dada toanao ihany koa anaka tsara zany efa nilazainy mama tamin'ny dada ve fa tsy ela dia hiverina ie tena faly be mihitsy anandrean'izany taminy araka ny teneniko tamin'ny dada reny tonga dia mivantana eny any dada raha vao tonga fa tsy andalo anatra ny mamanao tony zany ianao aiza kosa moa e tsy maintsy miaraka eny izay mianaka mba sangisangy fotsiny iny ny fotoana tonga vaingana anaka fa efa mba mahatsiaranao ihany koa ny tenako e na za koa aza ny ery dada tsy dia misy resaka betsaka avy ety amiko fa faly fotsiny aho rehefa mandre fa salama tsara ny dadako ny reninao no tena isaorana raha tsy teo izy dia asa izay nahazo ahy anaka inona mory dada ny tokony isaorana azy amin'izany vadiny ane dada izay tokony no nataony hatramin'izay ihany no ataony ianao amin'izao za ve moa resy lahatra anao anako ka marina kosa izany koa ao ary zy homeko andrenao amin'izay ianao fa tapitra ny fotoana zay ary dia velomy dada dia manoroka ny dada amin'ny telefona velomy ianao anaka zay fa manaraka indray e ieny ary mama je t'aime be mama dia bisou moi aussi je t'aime kiry vola kely koa ilozako amin'izay ary ianao e dia mbola manafatrafatra ihany mitandrema tsara eny iezaka fa tokony hanoatra an'izany ihany koa ianao zay ary fa veloma dia amin'ny manaraka indray veloma ianao ry voary izao ry zalahy efa sangy mihoatra ny loha mihitsy izao fandavona ny zanako izao laha ny aitsy efa nataoko daholo izay fomba rehetra fa tsy hita ka inona ry zany ny action atao e mizara ndraiky tsisika zaho manao izay fomba isamborana an'ilay madame voary ise kosa ry zany zandary misambotra n'ilay zazavavy atao hoe mialy le niaraka tany anaty kamsa ve izy indrindra ary se kosa ry zandry manao izay fomba hitsarakarana an'ilay professeur ka izany nahitako an'ilay zazavavy omeko anseny toerana hipetrahany efa aty amiko ny adresiny milamy zany fa ona kosa ny contrat ohatrina ny mena ny lary zandry izay mena ho any fa mba handoko-trano ny fetim-pirenena koa ty efa kaiky ay iny ary ny 1,500,000 tandremo anefa tsy vita ny mission fa sendray no ataoko takalony ity koa ny ansery zandry dia samy mavita ny asany okera nga dia zary le adresy ty
ny asan'ny seny mora satria izy rery no mipetraka ao saingy tandremo ny olona manodidina. Tsy taitra ianao fa tsy mbola io akory ny tena mafy ny arahana. Zay ary fa de miandry ny valiny mafapo avy any amin'ny asanareo tandremo tsara ny ainy fa mila fantarina ny toerana nanafenany zareo ny zanako rehefa hitantsika izy zay vao karakarainy reo. Okare. Ity zany le trano. Aleo mo tsy taitra mihitsy mitrato so misy namany aoko. Ary tsara ne zany trano zany. Ohatra nefa nisy fotoana nandehanako taty. Fotoana inona re? Zay vao tsaroko. Tamin'ny fotoana nitondran'ny Monsieur Camilla iona tamin'ny professeur Rodrigue. Zany hoe misy fifandraisany ve zany madame Voary sy professeur Rodrigue? Tsy ratsy kosa aloha izy nisobaty tanora koa professeur Mahery ka nanome zara ho an'ny professeur Rodrigue. Tsy misy sonnerie. Tonga soeta tanindrazana ihany akindriro vola. Aleo aloha monjy taxi avy hatrany ka efa tia ahitany mama mihitsy ahy zany. Tsy manam-po zao izy hoe androany any tonga. Araka misy raha teo ny andro. Tonga dia afaka mamangy any dada zany androany tolakandro. Dia avy eo mandeha midina amin'ny toerana tsara fary le Rose Lampitso. Zay izay tanàna ny dada zavy zay Taxi! Taxi! Mba entina kely nivantro zafady. Fa iza koa ary zany mitady amin'ny andro atoandro zany. Fa iza ry olona mijanona amin'ny fiara io ohatry ny mbola tsy fahitako mihitsy. Dia ireo anefa mijerijery ny manodidina izy. Andraso eo atonoko iny. Manahoana ianao Ramsey? Manahoana madama? Saika mba hitady any madame Voary. Ato ve izy no mipetraka? Za mihitsy no izy ka. Fa ahoana izay Ramsey? Saika mba hiresaka aminao madame. Mpiara-miasa amin'ny Monsieur Rodrigue vadinao. Mpiara-miasa amin'ny Monsieur Rodrigue hoe? Eny madame. Tena efa nisy fotoana nahitako an'ity Ramsey ity fa ohatrany tsy tadidiko zany. Mandrosa ry aloha ianao ato an-trano Squetti. Mila mitandrina ihany anefa so misy namany aho. Mandrosa ry ianao tompoko dia mazaho toerana. Misaotra madame. Ka inona no azoko atao anao? Mbola somary maika ihany aho fa tsy maninona aza misahirana ianao. Miaino anao ary tompoko. Misaotra madame. Tsy dia isy resaka lava angamba fa avy hatrany dia izay vodidiako no resahako. Ianao moa zany ny vadin'ny professeur Mahery. Professeur Mahery? Tsy mahafantatra an'izany mihitsy ary amin'izay sao dia diso adresy ianao. Lay professeur Mahery mipetraka ny tsara fariany zany madame. Tena tsy haiko mihitsy zany olona lazainao zany fa inona nefa zany no mahatonga anao anontany an'izany amiko? Misy ilaiko azy mantsy. Tena miala tsiny Ramsey fa tsy misy fantatro mihitsy izay lazanao mikasika an'izany olona izany. Ary tadidinao ve Ohatry nefa nisy fotoana aloha nahitako anao fa tsy dia tsaroako loatra. Ely zany aleo tonga dia hotsoroko aminao. Za no Monsieur Dovan, vadin'ny Lalatina, vadin'io professeur io taloha. Zay vao tsaroako. Tena izy marina ty lozako. Tena tafiditra ato an-trano ny jiolahy. Ka raha vita ary izay nilainao tsy aleo. Madama, tandremo, apetrao iny telefônina iny. Tsy te hanala ny ainao valio fotsiny aloha ny fanontaniako. Aizy professeur. Ka tsy haiko aza ny olona lazainao zany. Vadinao io olona io ary mijaja noho ny aferatolapaty nataony. Aza mandainy za. Tena lozy ty marina. Tsoroko aminao fa nisy nakankeriny ny zanako ary mbola tsy hita hatramin'izao. Ny vadinao no nakaza. Rehefa ho lasa daly ianao tsy milaza. Zany ary izy lazainao zany fa migadrako ahoana no ahafahany maka ny zanakao any. Sady averiko aminao indray fa Monsieur Rodrigue mivadiko ary araka mifanontanianao teo fa tsy zany professeur Maherinao zany. Ary fantatrao ve le zazavavy antsoina hoe mialy? Fa inona daholo zany rangahy tia? Sady maninona moa no ty amiko ianao manontany an'izany? Mahamerina farany aminao madama, aza mandainja. Zay marina lazaina. Tsy mahafantatra an'ireo olona lazainao ireo mihitsy ahy.
ary miangavy anao hivoaka ny trano koa. Maty eo ianao saingy mbola tsy hamono anao aloha fa mila mahafantatra hoe iza ny naka ny zanako ary aiza izy. Fa adala ve le rangaty inona koa ny idirako amin'izany? Ka io vadinao io ny naka azy madama, ary ianareo sy ilay zazavavy atao hoe mialina anao ny plan rehetra. Izany Tsaroa fa tsy avelako moro zao ary tsy ataoko hita fatiko io ianao raha tsy hita ny zanako Kala zao ary ahoana no nahafahany vadiko nivoaka ny fonja nitazonana azy ka nahafahany sambitra izany zanakao izany? Asa mety nanao sisy bola teny amin'ny fonja izy zany. Tena kaiky mihitsy le rangaty. Fonjeo mangina ny vava. Fonjeo aleo mihitsy hotoraniko dia ampidiriko any anaty fiara fa taraketo. Fa mila mpanginina rehefa tsy mahay teneniny. Iny anty dia matoria amin'izay. Aleo bataina angena anaty fiara dia lasa. Asa mihetsika fa basy fanty an-tanako tiry monsieur Dauphin. Fangaty tsy hoe lasa ny andafy. Apetra moramora ny reniko dia ambony ny tanany. Gaiky be koa ty le lika. Ambony ho any tanany Ratra ny fika. Fa tonga oviana koa ary ty tsalakely ty sa mandanga koa. Apetra ho any reniko malaky. Tsy misy ilaina azy le. Mandra-panisako telo dia avy dia asiko ianao Tena tsy afaka intsony monsieur Dauphin. Aleo sady mody mametraka ny tireniny ty ano anakatra ny basiko. Tena loza fa maty angambo mamy zany matonto lefika amin'ny tany. Ty indray aloha dia ataoko tsy afa-mainy eto androany. Tsy mahalala ny vola nga. Malaky rangaty fa ela. Ao fa apetraka moramora izy. Dia misangana tao. Eto amin'izay no amelesako azy. Oay ary manana basy le lika maty io. Avy dia asiko koa ty. Tena tsy misangy ty. Aleo mihitsy mandositra so maty etiko. Oay izeo anefa. Tena lasy le ry. Aleo aloha navitra anganany mamy. Ataoko azalambo ianao ry monsieur Dauphin manomboka izao. Mama. Mama vola ihany ty. Mama maheno anazy ve ianao Mama. Ary taony zanako. Za ty manahoana mama? Tsy maninona ve ianao? Tsy maninona ka. Sotran'Andriamanitra. Lasa iza le olona teo? Tena tafabritsaka lasa nandositra izy ry mama. Mama. Manofo ve azany sa? Tsy manofo zany ianao ka. Za ty vola zanakao. Batao ary aloha dia ento miditra any an-trano Ao ary. Ao somary misangasitra kely amina dia afaka mandevy anefa mamy. Afaka anaka. Ndao ary sakambiniko dia andao. Ndao ary. Allo, aiza zao? Efa andalana hitady any an-trano misy ilay zazavavy mihitsy io Grave be ny aty fa mila mitandriny. Fa ahoana Ho avy any iaraka amin'se. Fa ahoana Ka tonga tafika ilay tsy ala vola zanany ny tso. Aiza zao? Eto hôpitalina gastro-pizza io Andaso eo efa kaiky Dia izany anaka ny zavaniseho teto. Sofa tolo ianao. Eny za koa aloha diso ihany ry mama tsy mba nilaza taminao dia mba nitsena nahateny ianao. Fa efa tsy maninona intsony ve nefa mamy sao dia tokony angalana dokotera. Oka ho amin'izao fa efa tsy maninona intsony ka. Dia ahoana izany? Tena teo any amin'ny dada mihitsy ane sanatria sody misy mahazo azy koa Tena izay mihitsy ny mety anaka. Mampanahy mihitsy ny resaka ilay Dauphin teo. Ka ny tsy azoko ane dia ny hoe ahoana moa izany no nahitany trano? Dia ahoana koa no nahafantarany ianao ary inona ny eritreretany fa dada no nankakeriny an'izany zanany izany? Ny fahafantarako azy dia io mpiambina fonjy io mihitsy no asain'ny Dauphin manara-maso izay olona mamangy any dadanao eny. Araka ny voalazan'ny mama teo asainy ho samborina koa izany le hoe mialy. Raha araka ny vaovao nomen'ilay zazalahy tao amin'ny hôtely aloha dia izay. Raha izany dia mila arovana aloha izy satria izy anie izao mba fototra sy ahafahana mahafantatra ny marina rehetra amin'izao raharaha izao fa ny mety aloha dia tokony antsony mama ihany izy izao ka na hoento aty ny telefony ny antsoko azy aingana. Hoento aty ary telefoniko akaikinao io Aty azy. Io antsoy amin'ity izy sao tsy ho raisiny. Manahoana ianao madame Voary? Manahoana ny aly volaka ity zanany fa tsy izy. Menanao ary mademoiselle. Tonga soa ianao? Misaotra maika be ny antsoko anao izao.
aizaka ianao zao atsoko zao miasa ato trano aka tena tandondomondoza ny fiainanao ka tsara raha miala ao mihitsy aloha ianao e fa ahoany ho avy isambotra anao any ilay dovanina sy ny namany efa saika isambotra ny mamy izy no tonga tampoka dia tafaporitsaka nandositra ry zalahy zany ve asa miandrila ary mialy a zao dia zao ihany dia miala ato fa efa lasa namonjy any ry zareo tena misy fiarakatokatra mijanona tokoa eo tokotany io a zay ary ezaka monjy anao any a fa mantsira mihitsy aloha e lehilahy telo ry zareo ary manavina tareny anankiroa okizay fa mantsira mihitsy aloha mialy a fa ahoana ondry volo efa tonga ny atokotany ny olony zareo ka tsy ho faty ao ilay zazavavy iny ka tsy tokony andrela mihitsy tsika ary mama zao dia andao anainga aiza moa andao fa efa tany aho e hitako any ndao aingakainga tena isambotra mariny reto olona reto a dia aiza nefa no antsirako lozy ty marina aleo ranga niditra no mafisina soa ihany fa midy io vavahady io iantsy polisy a nefa surse fa io ny trano ipetrahany tena io mihitsy efa niaraka tatiana izay tamin'ireny afery ireny ahoana ly ty ny trano tsara toy izao nipetrahany a nefa nilazainy tamin'ny aketina tao taminy fa mipetraka any Ambomandroso izy resa be zany mpanao gazety grave be zany ary tena nandainga tamiko zany iny hatramin'izay ny sipa amin'izao ne raha amsa tena henjany na manambady azy izy rehefa te araka aminao izy dia milaza fotsiny hoe mbola tsy manany ka andao ary fatary ahoana ny fomba hidiranao maninona raha toy ny olona tonga mitady olona ireny tsika tsy hipasy zany tetika zany zandry a tsy maintsy efa niantso azy le voarin-dozy iny sady na ny fahitany anareo roa lahy manao kagolona zao ele tsy tiana amana azy iny indray tsy tao an-tsaiko le alao rangavy dia samborina andao ary fatara andao ary dia tonga ihany ny namany ko aleo ampiasaiko ty lakile pasiparito ty hoa izeo io iny fa manatina ny vavahady andriamanitro inona reno ataoko hoe ary to tafavoany ihany koa ny vavahady nefa lozy ty marina misy lakile be deabe iny amin'ny tanany iny andeha andositra fiazam-badika aka misy fiara-mijanona io miafena mihitsy aloha sao lehilahy voranjanana manao kagolona iny fa manatona vavahady le rehetra fa iza le ty io a so mba tsy nahatana sekretany ary laisany le ty sao dia ataonareo fampelaka ary anay ia zany ny olona olazako mariny zany natatria koa tsy lazany sekret zany fa teo faty eto zay vao faty etoko jereo fa manana basy le ry le elitra ina daholo ny dikan'izao hoe tena mitady amaty anareo ro lahy fa ahoana tsisy amatika anareo azoko laisany zahay le tsy mifampatoko zay le tsy mampandeha ny sery tsy azoko ny andro koa efa somary mihamaizimaizina ka tsy ahafantaran'olo itsony sady tena cléry fa miandro fotsiny eo sady olona manafiny elika ve ho fantatrareo fa nareo koatra mitapy ino no atao fa ohatran'ny tratro eto ane ary misy olona anankiray tonga konge io e inona daholo zay reto e tena hitan'le risika jereo fa mitodika aty amin'ny toerany hafinantsika izy sady zay ary ndao mihitsy aloha andeha andositra ratsy lasy aza ndao iala aty ny lalana fataraiky sotra jeto aty lesy reny fa lasa nandositra ary tsy namany zany reny a iny fa nanatina anakaty iza re ty olo ty e inona re no ataoko zay fa mandondony izy ary misakaposy izy zany a sanatriva re dia tivitra e tena andeha andositra ka tena leo mihitsy mandositra ary inona re ny zavatra sehony ah iny e boritra kely misoratra amin'ny stylo feutre aza matahotra fa navitra anao a sokafo ny varavarana fa tsy mahay miteny ve izy zany e jereo fa manao paikimoana fotsiny aleo ho sokafako e zay alehany any ranga alehany a matoa izy niady tamin'ireny olona teo ireny dia tsy olon-dratsy angamba manahoana ianao fa manina ianao ny tsy miteny hiditra any an-trano andao ary ao fa hidiko ny varavarana
ao mipetrapetra ary mandray stylo izy dia manoratra. Inona hoe zany soratany zany? Aleo hoe ho vakiana. Tsy anao ratsy anao a. Fantatro ny loza mitatao taminao ka tonga nanavitra anao a. Sarobidy amiko loatra ianao. Ka inona hoe zany? Ka tsy tiako ho faty. Mbola betsaka no ilaiko anao. Tsara aminao no miala eto amin'ity trano ity. Tsy maintsy mbola ho avy a. Ahoana hoe izany? Tsy maintsy mbola ho avy sambotra anao eto reny olona reny. Misy toerana atoroko anao hipetrahanao. Misy toerana atoroko anao hipetrahanao aloha mandra-pahatongako. Sady tsy ho hitan'ireny. Inona tsara hoe izany? Sady tsy ho hitan'ireny manaiky ve ianao? Inona re ty zavatra hitany masoko ty Andriamanitro? Io fa manoratra indray izy. Aleo hoe ho vakiana. Mazoto ve ianao? Tsy olon-dratsy akory. Ka aiza nefa izany toerana izany? Ary andeha ho aiza ianao no milaza amiko hoe mandra-pahatongako? Eto ihany a, fa mbola misy asa hafa hataoko. Dia manantona anao any a rehefa vita io asa io. Andraso aloha fa misy namako tonga iny. Io fa manoratra indray izy. Dia ahoana? Tandremo so andray no vonondry zareo. Fa iza ireo olona tonga ireo? Vadin'le namako sy ny zanany iny ka. Ny antsoary zareo na mitandrina fa ho tonga ty hono ireo olona saika hisambotra teo reny. Io fa manoratra foana izany a. Fa ahoana no nahafantarany an'izany? Ka efa tany koa nery zareo e. Saika hisambotra an'io madama io dia tonga tapaka ny zanana navitra azy. Io indray fa manoratra. Ay ve, misy zavatra hafahafa izany. Andao ary voka isika amin'ny manaraka tohizana fa tsy mety ny hijanonako eto. Aza mety ka dia ambony ny tanana. Basy voafahany ty ka tsy sangy aminao ka tsy olon-dratsy izy fa oka re tompoko. Mialy a, tsy olon-dratsy ka maninona no mitazona anao amin'izay manafinendrika. Oka re mademoiselle izy nanavitra teo fa raha tsy izy angamba dia efa matin'ireny olona telo lahy reny teo a. Tena tsy mazava amiko mihitsy izany ry mademoiselle Mialy a. Sa mitsokombakomba amin'ny zareo koa ianao? Tena tsy mitsokombakomba ka. Ary toa mitady isaka-paosy. Ny tanana ho a. Avy dia tifiriko ianao. Andraso aloha fa tsy aka-basy izany izy fa hanoratra. Hanoratra ahoana ry Mialy a? Avy manatonina ireo menaka raha hijery ny zavatra soratany ato. Tsy miditra amin'izany a mademoiselle. Ianao koa anie ny tena fototro izao rehetra izao e. Sady aiza moa ny afantarako fa tsy ho fandrika velanao izao anay sy mama rehefa niantso anao ka nilaza hoe hanavitra anao aty. Anto aty izay zavatra soratany ho vakiako. Ianao kosa ambony hatrany ny tanana fa tonga teo. Ty ary. Ty aloha ny mama vakio a. Inona hono ny soratany ao? Fantatra ianao anaka, zanak'ilay profesera Mahery, mbola any am-ponjy ianao, ary ny reninao io miaraka aminao io. Sanatria amiko ny ianao ratsy ianao, ny anampy anao aza no ataoko. Hiady amin'ireny olon-dratsy nampidi-dozany rainao ireny. Avelao andeha, sao misy mahatratra eto, mbola iaona sika amin'ny manaraka.
ka ny tsy azoko anie ty izy manoratra ity fa ngaty tsy mahay miteny moa izy io ry mademoiselle. Dia tena tsy fantatro mihitsy fa hatramina tongavany teo dia tena manoratra toy izao foana no fampiresahanay. Eny ary manaika afaka mandeha ianao dia ahoana nefa izany no hiaonantsika indray. Ento aloha ny taratasy androatany. Ty ary ny valiny. Tsy ho ela dia hiaona indray sika. Aza matahotra ianao ry vola fa ezaka anara-maso sy hanampy anareo hatrany aho. Veloma. Misaotra ary dia miala tsiny tamin'ilay teo. Fa maninona ka ianao no manafy ny endrika toy izao e? Dia tsy namaly tsony izy fa lasa. Arabaina aloha tsy maty fo manaina ianao ry mialy a. Eny tokoa fa inona daholo aloha ny dikan'izao e? Andao aloha androsatrano dia any miresaka. Ao dia mipetrapetra e. Misaotra. Mipetrapetra. Miala tsiny indrindra fa tena tsotsotra ihany ny tranoko a. Tsy mendrika anareo mianaka mihitsy. Tsy misy an'izany akia. Ny hamonjy andringa ny fotodianay sy mamy. Nefa raha tsy nisy an'iny olona tsy fantatra iny izany dia mety tsy nahatratra indritsy zahay. Marina mihitsy izany izy mianaka fa tena efa andravina mihitsy anie ny haiko e. Fa iza nefa ilay olona teo iny tena tsy niteny taminao momba azy mihitsy izany izy. Tena tsy niteny mihitsy izy. Efa iny hiditra mony varavarako iny ireo olona telo lena afika teo. Nitonga io olona io ary nijoro nitazatazana teo tokotany teo foana dia nitifitra n'ireo olona saika hisambotra. Tena mbola manana chance mihitsy izany aloha ndry sy mamy. Fa na izany aza akia aloha faly mahafantatra ndria izany vola zanaky professeur Mahery dia araka ny fanambarako teo izy ny mamako. Dia toy izany koa faly mifankafantatra aminao sady miarabanao tonga soa. Misaotra betsaka. Mino fa efa nifampiresaka betsaka nareo sy mamy e? Ie, efa nilazaiko azy daholo ny zavatra rehetra. Na izany aza nefa dia mbola veriko eto anatrehonareo mianaka indray ny fifonako tamin'izay rehetra nataoko ka nahatonga indrainao nikahatra. Eny e, tsy afeniko aminao aloha ry mialy fa raha vao miverina mahatsiaro ireny nahazo andraiko ireny aho dia sady malahelo ny tesitra ary tia maly faty mafy izay nahavita ratsy ny raiko mihitsy. Saingy efa napetrako tamin'Andriamanitra nombo izany. Manana fo mangoraka sy antra ianao izany ry vola. Ka namaly faty ny raiko ary moa tsy ampiovany sazy mahazo azy izany e. Ny fifaliako amin'izao dia ny maheno tamin'ny mama fa nanakiara hiasa taminy ianao ka hamosaka ny marina rehetra fantatrao. Marina izany. Ary efa nomeko azy ihany koa ny dia mirakitra ny marina rehetra. Tena misaotra betsaka kiry mialy a. Sambatra ankehitriny fa manana namana afaka hiara-ikaroka amiko ny marina. Tsarovy anefa ry izy roa fa tsy hijanona fotsiny amin'izao kory Monsieur Dovanina sy ny namany. Tsy maintsy ady mafy izy ireo tsy hitsika fona amin'ny marina. Eny marina mihitsy izay teninao izay nefa mino aho fa Andriamanitra ombantsika fa tsy omban'ny zareo. Fa ny mahalasa ny saiko ary izy mianaka dia zavatra roa. Lazao aroa e? Iza ny nahita ka niresaka tany amin'ny Dovanina fa miara-miasa sika. Faharoa ny momba ilay olona teo. Izy iny araka ireny efa nilazaiko taminao ireny a, ilay mpiambina fonja ny tena fototra izao rehetrarehetra izao. Izany io satria efa niaona tamin'ny dada tokoa moa ianao. Ka izany indrindra anie no nahafantarany azy e. Tena tsy vanina. Efa madiva ho maizina ny andro ka inona no tokony ataontsika e? Miomany indri dia andao any aminay aloha no mipetraka. Fa mandram-piomanao ry mialy mba omeo aho hoe kiza ny soratra ny fampiresahanao sy ilay olona teo izany. Ty ary mandra-pahatonga koa izy ato dia hoe misy toerana mitrahany ianao. Fa ho aiza izany izy ary aiza ilay toerana mitrahany andry e? Dia tena tsy fantatro mihitsiny. Tena saika vao hanohy ny fanoratany mihitsy izy no nareo mianaka tonga io. Fa ity tsy miteny mihitsy ny tena mahavariana. Amin'izay koa manao kostara ambony ambany.
na tsy afaka miteny tokoa izy na mety olona sady mahafantatra atsika no fantatsika dia tsy tia no fantatra ny feony. Fomba fanaon'ireo olon-dratsy any ivelany daholo eny izao fomba ataony izao e. Rehefa manafika tokantrano ka mety mahalala azy ilay olona tafiany ohatra. Mahagaga idio ny trano dia andao fa antoizana ny resaka e. Raha pitsy maraina sika mandeha mamangy any dada. Fa maninona tokoa moa ry mama raha mba adsoina aloha ilay olona any amin'ny fonja mba hiresahako amin'ny dada vetivety sady ilazana mba ahafahantsika mamangy any rapitso. Ty ary dia antsoa izy. Aleo maraindray sika ny mamangy a. Dia tandremo masika aminy a. Tena tsy azoko mihitsy ahoana mihitsy reny teo reny tena tsy azoko. Maty daholo zany zao nitetika hatreto. Tena misy pitsikilo mihitsy angamy sika ry zalahy. Na ianareo roalahy no mitady amaty azy ahoana inona ny antony e? Aiza, sanatria zany misy eto vanina. Samy ravana isika raha misy mipika izao fanarahantsika izao e. Za aloha manao hoe profesera mihitsy no miresaka any amindry zareo. Nareo anie miveravera loatra. Efa teneniko hoe vitao any iny. Fa inona kay zany mampatahotra anareo tsy hamono azy tena tsy azoko mihitsy ane. Inona no antony? Mila tetika matipaika tsara zany e. Raha zany raha isy-potsiny eoko. Ahoana kosa moa namonoko azy. Tato akary dia mitondra vola ho ary efa avy nanafika ry zalahy. Sady efa mba tsy fidiny kosa ny nidirany eny am-ponjy. Maninona? Efa tsy fidiny ho aho. Tsy lasy zany e. Mikarama miaraka aminy aloha zao no mety fa tsy ny famonoana azy akory. Fa inona ny mahalasa saina ny lahy eo e? Ohatrany tsy hainono le ty akory ny resaka ataoko aminy. Andraso aloha fa ity miandro ty ny vadiny. Allo? Manahoana ianao madama? Ny zanany ty fa tsisy ka manahoana ianao? Ay, tonga tsoerana mademoiselle. Henoko mantsy fa tsy tetotoerana naharitraritra ianao. Ie, misaotra e. Saika mba hiresaka kely amin'ny ray koa raha mba azo atao. Tokony mamangy azy teny mantsy izay sy mama fa mbola nanana olana goafan'izay dia tsy afaka. Na izaza mba gaka, nefa dia tsy tapaka mamangy aty mihitsy ny reninao. Ka mba azonao mena azy ary ve raha mba azo atao e? Tsy anam-piasana zao fa naka congé kely. Any ara pitsy maraina dia tongava e. Eny ary misaotra indrindra tompoko dia misaotra mialoha. Ahoana hono? Le zanany no niantso teo dia amangy eny hono ny rapitsy maraina. Dia ahoana zany ny fika manaraka? Tsy misy fomba ahafahana misambotra azy ve eny? Sarotra be zany fa za miditra amin'izany. Nen'le ty lesy dia zany sarosarotra zany ihany resahana. Mieritreretra kely fa tsy lasa e. Sady le koa faranana amin'izay aloha ny fiarahana. Sao misy zavatra mitranga any. Mandeha any ala raha andeha fa zay koa mbola ireve sa ahoana litiry zany? Laozako nareo mitsama fa manaraka indray zany e. Lasa koa la fotra ny mahastresseko. Okey zany e. Tsy miasa hono izy androany fa raha ampitso indray dia tonga afa maraina hono sika fa afaka miona tsara amin'ny dada. Andao amin'izay andeha fa hariva ny andro ka. Profesera, miainanao atompoko? manamba lehibe anao tonga mangy anao ao. Ay, exceptionnel mihitsy a. Matony ekeko iaona aminao amin'ny andro azo maraina izao. fa mba isa kosa zany dia ahindrahindranao toy izany. Andao fa rehefany ianao mahita azy. Dao azy. Ny zanako. Dada. Indray re ty anako. Efa mifankahita indray ve vao mitomany e? Ka malahelo sy mananao loatra ary dada. Ka ho karizay ary. Efa mahita an-daty zao dia tokony ho faly a. Mara zany sy dada malalako. Na izao azy aloha sika sy dada vao miona dia tsy ho adiniko ny miaraba manokana ny dada tratry ny anniversaire ny dada. Eny anaka. Sady bisou. Misaotra anao anaka. Efa niarabahany ianao tamin'le fotoana netsony mamanao tatriny. Ka ny telefona ane iny fa zao kosa mifanatry tafy sika e. Aleo ary aloha mba hiarabazy mianaka. Satria efa mifankalalana moa zany nareo sy mialy. Eny anaka, efa niona tetry amiko izy. Dia nanahoana ny fahasalamanao? Eno a. Zao salama tsara zao e.
indrindra mahita nyity kalavola keliko ity eno ary dada fa tonga viana aloha ianao e io angamba nampiomana izany fa de tonga fotsiny ho azy teo ho marimaraina ary dada ny tonga ay tena tsy nilaza tamin'ny mama ny andro atongavako tokoa fa resaka tsy atao eniny nitsatoka azy so misy olona miaraka aminy ao rehefa mitapy te tsy milaza fa eono mba mahafinaritra ery izany fiainanareo telo mianaka izany a io kiala tokana io mihitsy no mitady ondrakondrafana kiry mialy a marina ki izany a efa elana eny mba naniriko isiany fionana toy izao teo aminay telo mianaka ary mialy saingy tsy nisy aty amponja no nataony lahatra eonam-pifaliana toy izao zay eny de nanahoana aloha ianao manahoana zany any an-tapitany izany raha ampitaiko amin'inona re zany raha ampitaiko amin'ny henakisoa ohatra fa inona kosa ohatra zany hoe mividy heny mama de nendry zareo a sady kotleta mate ihinana matavy tsara fa sika kosa to reny kisoa gasy kozatiny reny sady mahino misy vovary misy kakana no tsy mivosotra tsy haiko tsony ndry ty tena efa hitapo mihitsy tena marina mihitsy zanakao tiry mahery a ka nazaza nery voary mba gaka am'izany ino zany no dikany tianao tenena am'izany vola zany ve de tsy takatrareo ny kisoa misy vovary sy misy kakana tsy mivosotra ve de mendrika ny ompiana sy amidy alary eo ny tsena fa le kisoa vazaha sady madio matafy tsara tsy misy vovary tsy malagny raha milahatra amin'io kisoa gasy voalazako io de adiny ray ihany de lany lalina indray zany a fa ny kisoa gasinareo a na ho rapitso aza tsisy vidy mihitsy reny le olona sady tsy ambony tsy ambany reny angamba no hividy fa raha vao mandeha fitokana fotsiny io eny io rehefa tonga any an-trano a de malangy sy masika fofonoatry ny reny misy pipikisoa reny tena tsy lasy tena efa ho mihinana mihitsy angamba ty zanakao tiry mahery de gaga nareo ilazako an'izany ny tiako ambara ary dada na hanenjika andry zareo azy sika mandritry ny 200 taona fa izy tsy mihetsika amin'izao misy azy zao de tsy ho tratratsika mihitsy zany a de be plaza koa ane ty zanako ty dada tsy mandainga amin'ny teny an'izany nitsidika fonja anankiray izay a tany ambany vohitry France akory ny agagako ry dada fa misy télé ao farafara resort avec éponge ny WC fosse septique manana restaurant manokana mikarakara ny sakafondry zareo ny voafonja ary ny azy ny gadra manao sport ne tsika kongona ao fotsy fofona maimbo zany mielanato anaka eny azo fitsaka anao torina tena any ambadiky saondra mihitsy raha ampitaina any ny sika maro zany ny any andrenivohitra zany moa de tony kiloty mille banty costare lavitra tena lavitra ry dada tena marina ane zany mahampalahelo loatra ny aty amintsika raha mba mamina vinany tanànatsika ny tsara farile rose ihany a de mahalahelo hoe mba roviana reny mba ho toy izao tsara farile rose na de ny aotra faingo oatra raha isan-jatony fotsiny azy ka miandry anao anarana azy izy anako aiza no afitako an'izany ry dada variana be sika fa inona aloha fa fantady tena lasa somary netinety mihitsy ane zany dady zany tsy toy izao mihitsy ny nandaozako anao iny a ka laza koa aza kimba mahatsikaritra ny zaniko ka efa miakay kosa ane ny voako ny fonjy nanahoana ry voary efa mbana mitasitany le zanaka lalatina ve anao fananinona ny zanany nisy nakakery noho ny zanany le zazakely voateraka ve eny mba tsy vanina kosa zany olona zany ka tsy ho lasa gaiky lalatina ka inona ny vakinao aloha amin'izany jereo ny ataony dia izy kosa sika raha miteny toizany ry mama inona mory mama no atsoana nataony lalatina izy nanambady azy angamba everinao mory vola fa tsy mba mampalahelo any tsy mba namangina an'io rainao io nefa de izy no natohiny azy eny fantatro zany fa ny eloko ny reniny kosa aza apetraka amin'ny zanany
ka efa hita ve nefa sa tsy de nisy nidirako tamin'izany aloha e mba hainao mory mahery fa iny le dovaniny iny tonga ny sambotra tany an-trano maly ahoana marina ve zany ary tsy vitan'izany fa mbola niaraka tamin'olona roa lahy koa isaika hisambotra ny mialy tany an-trano omaly daholo zany rehetrarehetra izany marina ve zany io ny zanakao e raha everinao fa mety andainga aminao a izy no nahita ary raha tsy tonga izy de efa lasandry zareo a ohatr'izay marina daholo zany ry dada zany no tsy nahafanaina manganao taty omaly tena marina ve zany ry vola marina ho azy zany tena marina zany de tena tonga tany an-tranonao saika hisambotra anao dovanina ohatray zany efa lazaiko anao zany e ka inona moa no mbola tokony hivakiako loha amin'izay zanany very ihany raha ny tiako aza de izy telo mianaka mihitsy no miara very ihany amin'izay milamina sika mamo haiko tsara fa malahelo sy maharary ianao nefa tsaroa fa tsy mety kosa zany e nanampy any lalatiana hijeriny zanany ara ny tokony ataontsika ndry angano anampy azy de tsy miady a eny amin'ny mampitandro ny filaminana de asako zany ary zany indrindra ny mbola no amafisiko tamin'ny fiofanana nataoko fa ianao kosa tsy manometsiny anao azy mama ary marina mihitsy zany tenin'ny mamy zany tsy hanery anao amin'izany a sady tsy mety zany e zany no zava-misy ry dada tena tsy naposiko mahakaka zany a ay de nisy zavatra ohatran'izany tany nefa de manomboka izao de sady mila mitandriny sika no mivonina iady amin'ny zareo so ihany vonina ifanampy amintsika mialy tena marina zany ary tena isaorako ianao ry mialy efa nolazainy voary ahy daholo ny zavatra rehetra eny fa nalay zavatra nambaranareo teo aza efa nolazainy tamiko avokoa fa sy de no heveriko loatra zao ah zany vo mino ka sao de tokony tosika na ilaza amin'ireo manam-pahefana oka aloha tsy ampiova zavatra intsony zany efa ho vita raha teo ny sasany dada de mila mikariko izay tena meloka tamin'ireny afery reny sika indry raha teo efa voninanao fahavolom-belona amin'izay sady rehefa hita izay meloka de mangataka fandravana didy sika tena marina zany tenao zany ry vola sady efa ray taona latsaka ane sisy zay fomba edina amin'ity dovanina sy ny namany ity zao no tsy maintsy tadiavina io olona mody miresaka aminao isan'andro eo nery mahery ka namany le mpiampina fonja ve eny ry dada namany mihitsy io nefa aza miseho mahafantatra an'izany aloha saofy noho ny aty zany mihitsy ny mikasika nitetika hiaditsika amin'ireo a asa matahotra mama anjarako zany sady ny anarako ihany koa reo koa mpafirin'ireo mpampiororony anjehanay nandritry ny formation eny akirikala vola kely koa be zesta ane retsy ry mialy ty zanako ty ka raha tsy zany koa tsy nahazo formation tany ivelany koa ary ny anazo ainy izy sady matanjatanjaka zany raha mba fantatrareo mantsy fa akotrana neny nataonay tany ry dada malaly anyo zany no nahafahako avy de nody tsara ny notiko fa ho an'ireo izay mbola tsy nahafa-po ny notiny de tsy maintsy mbola mijanona manohy ampy kosa angamba izay sao de tokony hody sika de aiza aloha zany zao mialy mipetraka nalaina hipetraka any aminay aloha izy sary zany eny azy mandehana amin'izay aloha fa soarivonareo ny tany tsy milaminareo teo koa ok veloma mandray azy dady de courage foana eny anaka de fety zao vola de afaka mamanga matetika ny dada amin'izay misaotra ke de mirahasoanareo telo mianaka ihany ko veloma irenao monsieur le professeur veloma ianao ry mialy lasy zay amin'ny manaraka indray de mahereza fa miady ho anao foana izay mianaka misaotra anao ry voary na izany aza mitandrema ihany fa hono ary voary ahoana de mandra-baoviana nefa aloha zany fanampianao anay mianaka zany tsaronao moa le irandidi alpha firantsika taloha rehefa manao excursion reny sika le hoe mbola tsy miova iny mihitsy taditsy finika tadidio iny de ao anatiny no misy ny afatra mbola mifampikosikozy ianao koa anaka andao andefa tsy eo ndrino eny ary velominareo telo mianaka mandra-piony dady amonjy any ampiasana ary aloha fa tsy maintsy manatitry ny tatitry ny fiofanana nataoko de lozako vetivety aloha nareo
eny ary anaka nefa mitandrema ihany a zay akily miala mino aho fa tsy de hisy atahorana sy mama ato ny manodidina raha teo misy olona foana za zany tena mialatsiny aminareo mianaka fa lasa nanahirana anareo kalmindry de ataovy zay ampalaizy andry zay fa lasa aloha e bisou mama mba mahafinaritra iny zanaka ho iny madama iny ny toetrany hatramin'izay kia atao hoe masika izy nefa ohatrany tsotra ihanyko fa tsy mahafoy andrainy mihitsy iny a na teo aza ny olana nisy teo aminay de miezaka mandanjalanja amin'ny fitondrany anay izy hatramin'izay ka hatramin'izao sambatry nareo aloha manana azy anga ity iny mba nisy de atao zay atafita azy fa ianao moa zany tsy nanambadytsony misy olona miaraka amikany ihany fa tsy eto an-toerana izy amin'izao de tsy hanahirana anao ve ny zanako no jereko efa haiko no mety anjo azy raha sanatria ka misy zavatra hafa mety nahazo an'io rainy io any amponja adidiko amin'ny maharain-janako azy aky izany a iza no anome tsiny amin'izany marina aloha zany ahoana koa moa no hoe vao maly any tonga de amonjy any ampiasana sahady fomba ny alako teo amin'ny mama fotsiny reny mba tsy arahany amiko zao ihany aho de andeha ho any amin'ny lalatiana tena tsy maintsy miresaka aminy aho mino aho fa tsy maintsy ho any ny lakilen'izao rehetra izao fa na izany aza tokony antso any inspecteur Romeo ihany aho mba anaraka avy lavidavitra sao izy zavatra tsy ampozina amiko saingy tsy ho lazaiko azy mihitsy aloha ny antondiako aleo tokoa izay no atao e tsy azoko mihitsy izay mahavarinanao andro Dovanina ny zaza tsy hita ny amamona mitohy fa inona marina ny dikan'izao e Lalatina Seria efa mezaka fa iza marina moa ry Dovanina zany olona miara manao fikarohana aminao zany any zany fa maninona kainty tsy lazany ka nalazaiko aminao aza tsy fantatrao Dovanina rehefa tsy havita azy ianao de ampiasa ny fahaizako sy ireo namako aho hikariko azy fa lasa dala ve anao ry Lalatina sao anao no efa lasa dala efa hatramin'ny oviana ny very ny zanako hatramin'izao mbola tsy misy mangirana ihany tena mahalasa ny saiko ane zao ry Dovanina mahalasa ny sainao ahoana raha tsy azoko ahoana ro ianao tsy halasa ny saiko amin'izao sao everinao fa mahateritreritra ary a kalma aloha Seria manome toky anao fa tsy ela de hita Tival mazava tsy maintsy hita Tival kelitsika nareo nakakely azy tsy maintsy voasambotro nenao zany foana no hirahirahanao ato an-trano ato ary mangina amin'izay korangava makaleo ny zaza efa tsy hitandre besermona leo ary Dovanina zany ve ny teninao ka mandreraka ka ampisehoany zavatra toy zao veranga tambotambony mba tokony atao betsaka fa tsy menimenina toy ataonao eo zay oviana ary zany fempotoana omenao aho fa ho hita ity valina kely ahoana koa nisy an'izany ry Lalatina mba leo ny ataonao koa rehefa leo ianao de mandehana miverina any amin'le gadra lavabanao affaire atao lapate zany zany so everinao ary fa tsy mbola mahazaka sipa kely koa odry tsy vanina fa maninony Dovanina ny lazainao fa tsy vanina le aza mamerina fandrony toy zao amiko ianao ry Lalatina tsy te tsy azy tanananao teo ilay tany Tomasiny tsony mararako ianao tsy rarako zao de vinoy zao ve nataonao rehefa nahafoy ny tenako sy ny fitiavako manontolo anao ary Dovanina zany manjo ny sipa mora ny viraviraina tamin'ny volako manana ny volako fa tsy mila ny anao akory fitiavana madio no nanekeko ny fiarahako taminao fa niarahana tamin'ny gadra lava fitiavana maloto tsisy tiako nidiranao zany izy talohanao na inona filazanao manaiky any ahy ka izao ary mandehana vonjeo any amponja izy raha mbola tsy mahafoy azy Lalatina malalany lasy ianao mivoaka hoa lasy fa fomba hoana moa no androahanao ato amin'ny tranoko tiala
trano niaranam-boatra ty fa tsy tranonao rery akory mampitandrina anao ary tovanina fa raha misy zavatra fenonao aho ka tsy lazainao amiko miala aminao ah fa ena dikan'izany e ho hitantsika eo ihany zay zavatra fenonao amiko e lasa koa aza asina sakafo e aza isana sakafo ao koa efa mahazatra akoho zany tia tontrano zareo aleo mihitsy aloha mijanona ety amin'ny fefisipiriatika sady ety afaka mitazana tsara izay ao anatiny eny fa misy fiara mivoaka le katikatra no misy odovanina mihitsy iny ary le ry mihitsy no mitondra azy zany a malalaka tsara aloha zany ny resahako amin'ny lalatiany ary aleo anatony eny amin'izay fa fiaraniza ary zany andraso hoe hotazaniko avetsy oay fa tsy vola ve io lozy ty anao inona ty ary izy zany savy iresaka amiko momba ny tanitry zareo na ny lovany andraso ampandisoko de hoety eo alohan'izay aloha aleo mihitsy aloha vonoko ny réseau ny caméra de surveillance tsy tokony hifantatry dovanina mihitsy mantsy zao fandalovana ety zao odio ay ze olona iny fa nisy namono vavahady lalatiana mihitsy iny ary hitan'izany ny fahatongavako a vola manahoandry zao salama tsara zao ka ary somary lasa fotsifotsy sady nahazo aina be ndry izany a ie marina izany satria lasa nivoaka kely tany ivelany a nanoho ny fianarako ay ndao ary aloha androso fa tsy mety eto e za ne tsy de hoela fa mandalo fotsiny ihany e mba manina de mamangy zany ve ka soa de manahirana amin'ny vadindry aty a ka tsy tiako vo iny lasa iny eky izy a mandrosomoky fa tsisy atahorandry ato a lalatiana ahoana misy caméra de surveillance maro be reny ka soa de efa nivinoko reny ka tazako avy ato trano neny nahatongavandry teo e tsy tiako fantatra dovanina hoe tatindry de mipihako aloha ny réseau ny caméra de surveillance efa mailo kosa akaiko andao ary fa hiditra aza ao ary mahazaho toerana kia misaotra de inona hono ny zava-pisotro tiandry hosotrona efa fantatrao ihaniko andraso ary tia mitavoangy ty ny raha tsika misotro e de ao ndry maka zay vera tiandry hisotrona azy fa inona daholo nefa nidikan'izany e tsy toy ny taloha ntsony akery vola ny fiarahantsika sao mihafahafa ndry andray mba tsy tao anatin'ny saiko kosa zany a ao alay fa tsy maninona e misaotra amin'ny fanajandry anary tsinotsinona ary de ahoana tsy namposiko aky izao fahatongavandry zao ry vola vao tonga tamin'ny afako maly eny aho e namangy any dady zay ho maly ay de mba manahoana hony aky izy an'izay tena misaotra ny mama fa raha tsy nisy azy de asa mety tsy haiko mihitsy ivoary ve izy indrindra fa nifamerina ngakiry zareo mahazava be zany e ary efa hatramin'ny ela mihitsy aza ny ery lalatiana no nandriko ny mba hifamerenandry zareo e saingy sarotro satria mbola nisy anao mba tsy azo kokoa zay tiandry ambara ry vola tsotra e tsy te hanimba ny fiarahanareo sy data fotsiny a zany no nampiditra andry tamin'ny dady mahery akindry ry vola ny anaran'iny olona tiatsika sindriny mihitsy no mahery e fa tsy za akory ka tsy nivalindry akory ny fanontaniako ay mo salama tsara izy mamangy azy eny foany mama nandritra n'izay fotoana tsy nahateto an'izay zany hoe eto an-tana foana zany izy ie misy fianakavian'izay koa eto de any izy no mipetraka e ajanony any aloha ny amin'iny fa hono ary lalatiana mba efa mba namangy any dada vendry feno ny fahasambarana miaraka amin'ny monsieur Dauphin de adiny mahery eo ok aza mamaly ndry fa fantatro ka inona ry aloha ny tena fotodindry aty amiko ry vola te aheno vaovao a mikasika ny io ary fa hitaky ny taratasin-dovy ty mikasika n'izany zanakareo nisy nakankeriny vola fa iza nafantarandrian'izany tsy ahoandry izay nafantarako an'izany e
ny anampiko anareo amin'izay fomba hitadiavana azy ny tokony ho everitsika. Lalatina, azoko hoe inona no mampitomany Andry? Tsy nampoziko akia. Fa inona no tsy nampozy Ndry e? Sao fa tsorapondry izao akiry vola. Na dia reny aza ny zavatra nahazo ny ray Ndry. Eny e, marina izany. Mafy tamiko ireny nahazo any dady ireny ary tsoroko amindry fa mbola tsy afa-belariko ny vadindry iny. Na mitaka andraiko iny ary tsy amelako raha tsy hitako ny marina. Raha mba namangina dia indray mandeha monja aza teny Amponjindry dia nahatsapa fa mafy loatra ny zavatra nisakainy dady. Mahalahelo azy ary manantena fa tsy maintsy mbola iseo ny marina mikasika an'iny e. Saingy izao zavatra roa samy hafa tanteraka izany. Mahalahelo amin'ny fahaverezan'ity valina kely. Zandroko ane izy e. Izany no antony andehanako aty. Tena tsy nampoziko akiry vola. Tsy haiko izay avaly Andry. Menatra e. Raha olo-ka fangamba dia nandaja mihitsy ny aza ny nataony. Marina ny tenindry, olo-kafo izany fa tsy vola. Sady tsy voatery famaly-faty foana ane. Maninona raha anehoana fitiavana toy izao ataoko aminareo izao fa tsy ho valifaty foana. Ity omeko Andry ity ny numeroko dia mifampita vaovao foana isika. Mino fa tsy mbola niova ny numero Andry e? Ie, mbola tsy niova ka. Ampy aky izay nahatsiaro ny fiarahana dia mba namangy. Sady hanampy anareo ihany koa amin'ny fitadiavana an'ity valina. Tiako raha mba tantaraindry amiko folofolo ny zava-nitranga izay dingana rehetra efa mba nataonareo tamin'ny fikarohana azy. Mialohan'izany lefa dia mba mila mitandrina ihany Ndry fa manao afera maloto ary tena maloto ane tia vadindry ity e. Ahoana tsara hoe ry vola? Vadindry indry Lalatina, efa niterahandry ihany koa. Tsy misy antony tokony ilazako lainga ka ampisaraka anareo. Fa mbola averiko indray. Tena manao afera maloto, tena maloto Monsieur Dovanina vadindry. Misy olona roa any hatreto no fantatra fa miaraka aminy ary efa raha maso amin'izao fotoana izao. Vola, so amono Andry. Raha famonoana no tiako atao dia efa vitako hatramin'ny elo izany. Saingy tsy hanao an'izany amindry mihitsy aho e. Ny marina dia izay voalazako teo izay. Ka inona nefa ilay afera maloto ataony? Aleo rehefa feno ny profo dia Ndry no ilazako azy voalohany alohan'ny isamborana azy. Sanatria ve dia higadra koa izy? Tsaikoko, raha voaporofo fa marina ilay afera ataony ary iza moa no malalana mifandray amin'io afera ataony io koa ny fahaverezan'izao zanakareo izao. Aok'izay akiry vola, ampy izay. Ka tantarao amiko amin'izay ary aloha ny fomba nahaverezan'ity valina e. Miangavy Andry mihitsy aloha mba tsy ilazandry an'izao fiaonantsika izao amin'ny Dovanina na ny resaka rehetra hifanaovantsika eto. Eny, nefa mba mpimoky hitady any zanako. Aza matahotra Ndry fa izay nge ny ahatongavako aty e. Ary anao izay fomba rehetra ahitana azy tsika. Fa taiza foana ianao ry volana izao vao tonga? Tsy andainy amineny aho e. Tany amin'ny Lalatina. Efa manandrana ny maimbo mihitsy anie ianao izany ry vola e. Inona fotsiny ary io mama ny mahapolisy ahy raha tsy hampiatra ny asako sy ny fiofanana nataoko e. Dia nanahoana? Inona moa fa niresaka mikasika ny fahaverezan'ny zanany fotsiny izay. Fa tsy tao anga ny vadiny? Justa tonga dia izy nivoaka. Dia tsy tazana ianao? Tsy hitany aka. Dia mba ahoana ozy izy Lalatina? Nitomany fotsiny no nataony. Menatra anahy hono izy, tsy nampoizy noho hoe ho tonga any aminy Ranomasina mefiheloka fotsiny izany. Fa tsy mampino kosa nery mamy izany hoe zaza milalao eo an-tokotany ny vavahady midiny nefa dia viry fotsiny izao e. Ka mety olona ao an-trano zareo ihany nge ny nangalatra an'ilay zaza. Fanambarako azy koa fa manao afera maloto ahy ny vadindry iny. Enao ity ry vola tena manao izay sarany amin'ny vadiny mihitsy a. Inona moa no hidirako amin'izany? Azo izany na hisaraka izy na tsy hisaraka. Amiko kosa dia mila mahafantatra ny marina aloha Lalatina mialohan'izay hafarany'ity tantara ity. Anenina izy amin'izay ary eo ano andatsy azy. Mbola ho ela izany ry vola.
aza taitra mamy tsy ho ela zany ty teo tapitra manomboka izao dia hitsongodian'le olona nanafy ny endrika iny a hidovanina sy le lazaina fa mpiambina fonja tsy maintsy ny ray amin'ireo ihany no nanafina ny zanakilala tiny dia maherezy ianao anaka mivavaka ao anao a ho asain'le rivoaka indray ho ny andro any alina tena efa manomboka mankaleo ahy mihitsy ty asa-panaovina ty tena leo entiko daholo zay vola poankinato dia iny any lasa tsy hiverina tsony tonga ihany koa ngamba ny fotoana nandrasako zay efa miala an'le ry professeur ahoana ry zandry efa madiva vita ny sazinao 3 volana ny sisa dia midikino zany anapasaka farany tsika ny alina ahoana vonina okey ary toy ny mazatra ihany fa somary mafimafy ny adinareo ny alina ka maninona moa raha menao ary mamahery vaika hoentina zay efa niomana ny amin'izany tsika fa tandremo tsy maintsy tafaverina atao ponja alohany amin'ny efatra mazava zany zay ary fa miomana tsara ie dia iandrany paoly eo lasa ariva manomboka diva tokoa ty ny ranony tany miomana dia anytiany tsy efaina koa zany telefona vao maraimbe zany amiray marainy zao allo ie izy indrindry ty ahoana misy manafika ie eto akaikinay mihitsy io toerana io eny ary zao ihany a dia anampy andry zareo any asay vo maka eto fotsiny zareo fa misy inona ondry vola izy le niatsondry teo a misy manafika ony le toeram-pivarotana lehibe eto akaikintsika eto ry mama dia izy polisy aka io anampy andry zareo zanako a so dia mba indray neny mama asako ane zany mba alaivo kely angely le sakosy nentiko avy any andafiny aloha malakilaky mamy aiza monina sindry azy iny ao ambony armoire glacé ao ity ary anaka dia mba raisy koa le akanjo selefaniny io ity ary iny ve anaka dia aharo anao a ity no atao hoe gilet pare-balle ry mama tsy laitra ny bala zany ty misy fiara-mijanona zany ka mba jereo kely hoe fiarakodiana polisy ie zay le namako zay fa lasa aza matahotra ny mama fa tsy misy atahorana any zay fa lasa ndao ary kiala vola keliko fa andeha ho aiza izy ry madama misy olona manafika eo netsy amin'le trano fivarotana lehibe etsy dia nalainy namany teo izy anampy eny asa sarotra ty ataony zanakao ty madama amin'izay vehivavy ny tena manahy mafy mihitsy kia eo aloha mijanontsika ry zalahy dia vinoy ty jirony fiary ty midinaingana asa mbola misy mandeha eny aloha eny aloha mila fanitarina aloha nisany mbola ireo daholo ry zareo mety fery ary ry zalahy zany folo aloha ireo hitako eo reo fa zay any ambadika any no tsy fantatra mandroso alohaloha amin'izay ary sika dia miandro baiko vao mitifitra isa 2 3 feu tena polisy zany mitifitra zany amin'izao fotoana izao indrindra ny tena fotoana vako mandositra avelako ireo iny any lasa zany ihany koa nefa somary nanao voakotedika hoe miandry aty ivelany aty a raisy posiny ao ireo lasa ino nisy anankiray nandositra avelao mihitsy anandreako aniny fa toizy ny tifitrareo mijanona raha tsy mbola teo faty a fery polisy ny toerana nytsiranao mijanona ao a tena ivolo zany tena ny zanako ambony tanany tena izy mihitsy zany sanatry hoe dia izay mianaka no ifantatsaka iny eto hoe tena andraso mihitsy aloha iafinato ka tsy ahita ato izy nankaiza vetivety teo le losy zany nefa dia feno jiro mazava neny manodidina raha tsy anao io vola dia maty anao ianao tsy mahita fa za kosa nefa mahitanao
basy Kalashnikov ty amiko eto ty tsy amono zanako tena tsy amono azy ahy iny falasy aloka aloha lasa lavidavitra vao miala eto ahoana azy zany de raha sanatry nefa ka maty ny zalahy namako izy de ahoana zanako nefa iny de andositra ve azy zany sa sinareno ataoko hoe sa andeha hanampy an zareo matoky any vola sy nerin'Andriamanitra aho aleo aloha andeha navitra iny nanahoana zalahy reny fa efa tonga koa ny zandary hanampy antsika allô ahoana nisy nanafika ny trano fivarotako lasa ny daholo ny vola tao anatiny tao anaty kofra rony maty zao ihany de ho avy ihany tompoko ay eny ary raha pitsy maraina mivalo eny tsara lalàna eny ary tompoko monsieur Dovanina tompon'ilay tranombarotra voaroba halina tompoko mandrosoary nareo ato amin'ny mademoiselle le commissaire oui tonga ao lay olona tompony tranombarotra voatafika halina commissaire saif mandrosoary izy mandrosoary nareo tompoko fa tsy inona no mampiawatra anao monsieur Dovanina mandrosoa de mahazaho toerana mandrosoa kila latiana misaotra zao aloha mikasika ny asa fanafiana an'seho alina no ny antsona anareo eto eny tompoko zay voalaza fa anareo ka aoka tsy ampifandraisina amin'ny tantara hafa mihitsy hafa ny eferan'ny dada taminao monsieur Dovanina efa vita iny ny sazy 5 taona tranomaizina ny raiko ary tonga de sazy niatra saingy tsoroko aminareo mivady fa mbola eo ampanangonana ny pirofo zay zao mba ilazanay fa tsy meloka mihitsy dada tamin'ireny aferana taolapaty reny efa misy ihany fa mbola tsy ampy ka ny antony lazako zany de mba ampalalaka tsara ny fanadiadiana ataotsika eto hanoizana ny fikaroanandro jiola nandroban'ny mangasainareo misaotra anao commissaire anay tokoa io tranombarotra io ka raha ny zava-misy teny alina moa zany de lafinay ny ro tamin'ireo jiola zay tsy nisy nahafantarana azy mihitsy aloha vaky ny kofra lehibe anankiray ary lasandry zareo daholo ny vola tao anatiny grave ry zalahy zany ny mpiambina anankiray tao amin'le mangazay lehibe maty izay aloha no azoko lazaina raha ny filazan'ireo mpiasa de 300 millions teo eo ny vola tao satria misy entana tokony ho tonga zao maraina zao manao kitoto ihany ene nareo zany ramse vola be toy zany maninona ny tsy niversena tany amin'ny banky de saiko no nomena an'le olona na za koa aza mba gaga amin'izany Dovanina matetika tsy mety mandray seki nery zareo matahotra ny chèque sans provision eny ary efa manony fanadiadiana zahay ka raha misy ny vaovao na avy aty aminay zany na avy any aminareo de mifampiantso eo ihany sika eny ary commissaire afaka mandeha zany zahay afaka mandeha nareo ka mandra-peo anary ianao veloma de mahaiza mandamintsainy mba mandehana aloha matory kely ry vola fa reraka ane ianao ka tsy misy fotoana toriany zany ry mama tsy maintsy mbola manony fikaroany zay nahavity ny asa fanafiana alina zahay tena misy miantso kely allô madame Voary ve eny tompoko fa ahoana milaza aminareo fa nandositra ny ala fonja ny vadinao ahoana hoe zany voalazako anao zany madama efa nanao fikaroana izay fa tsy nahita zay izy adalanareo zany ataovy izay hitanareo azy fa inona hono ry mama fa misy inona ny tsy miteny mama nandositra tany amponja hono mahery ha oviny zany alina hony zany very mama tsy fandrebirebena antsika fotsiny to amaivandreny izy zany ry vola tsy manamaivana n'izany mihitsy fa sarotra be zany ahafahany dada mandositra zany de inony zany no tokony ataotsika aleo anjaranay polisy ny anao ny fanadiadiana sy ny fikaroana ny dada raha izany no izy ka somba tafiditra tao anatin'le velam-pandrika tiany zareo aminona azy kosa ary izy satria nisy an'izany koa ve mbola tsy voalaza taminao daholo anaka nitetika maizina tian'le monsieur Dovanina iny ataony amintsika ka fahadisoanareo kosa ane zany ry mama
tantara ao amiko aingana aloha mba ahafahana mandray fepetra enoy tsara ry ahy allô ahoana ramsia fa ahoana koa le ty ny orinasako no nasain'ilay samy tafiandry zalahy ataoko mihina ny tadinareo ianareo raha tsy voaverinareo an'io ny vola rehetra nangalariny zalahy tao tena famadiana mihitsy zao ataonareo zao ary nanahoana ny fikarakarana an'ilay professeur an'ilay saniny niaraka tamindry zalatany izy tamiala fa mbola tia niverina hatram'izao lelitse tena kitoto mihoatra ny kitoto mihitsy zao ny tranombarotsy potika ny volako very zao ny olona nasaiko hovonoan'ilay sanindray tsy maty mila mionjaotra zao lazao koa le zanjandary iny fa hifankahita mihitsy sika zay vao mazava amiko ny zavadrehetra manomboka izao koa dia anaradianao sy ireo namanao reo koa ary dovanina malalako dia natokotranao tondray azy ny fizarana fahatelo tamin'ilay andia tantara nampitonana lohateny hoe ivola sanganasany Simon Menjanahary ireo olona ny miaina ny tantara Oscar Lalaine Yanji Angeline mampitony miaraka tamin'ny Boazy Jona Odilon ary ny mpanoratra nandray sy nandrindra ny feo Odilon Ravalomanana nanatotosa Simon Menjanahary amerina loto zao ny fizarana faefatra tantara lototsay ny ekipa ny radio Filmania Ambositra